Pejany fony izay ihany koa no isarahantsika toko lasitopy fa amin'ity takariva ity no tanterahana omaly ny fanokafana ny taom-pankalazana ny fahadimapolo amby zato taona ny sampana sekolalahady eo anivon'ny FJKM Rasalama Martura eny Ambohipotsy eny. Nanamarika ny fotoana moa ny fisian'ny fanampam-pivavahana goavana fideranan'Andriamanitra eo ihany koa ny fitrotroana-bavaka ny sampana sekolalahady. Voromaro omaly ireo mpiangana ao anivon'ny FJKM Rasalama Martura Ambohipotsy noho ny fanampam-pivavahana fideranan'Andriamanitra sy fitrotroana-bavaka ny sampana sekolalahady no sady fanokafana ny jobily fa 510 taona sekolalahady ao an-toerana. Ny mpitandrina Razafindrakoto Asinarivo no nitarika izao fotoam-panokafana ny jobily fa 510 taona ny sampana sekolalahady ao anivon'ny FJKM Rasalama Martura izao. Nanamarika ny fotoana kosa ny fizarana fahatserovana noho izao fotoan-dehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izao. Toy ihany koa ny fisindro tranoeva na ahafahana nampiraty ny tantaran'ny sampana sekolalahady eo an-toerana. Fantatra nandritra ny fotoana ary fa dia mahatratra 430 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo mpanao sekolalahady izay sahanina mpanambe miisa 230 miaraka amin'ireo sakaiza izay ivondrona an'ireo ray aman-dreny.